ny tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandinihana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza. Dia fifaliana ho antsika riavana ny mbola azotsika miaona sy mifampitaona andinika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fandaharana ny tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Koa dia misaotra an'Andriamanitra isika ary mirary ny fitahiny rotsaka be dia be amintsika amin'ny fanarahana ity fandaharana ity. Raha ny loha hevi-dehibe ny mpanjintsika ny hoe ny mino mandresy ao amin'Andriamanitra. Anio ny zana-doha hevitra zay atolotra antsika dia ny hoe ny fonenan'ny mino tsy tra-pahalovana. Ny fonenan'ny mino tsy tra-pahalovana. Dia araka ny voasoratra hoe manana zay voarafitr'Andriamanitra isika dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Korinthiana 2:5 tapany 2. Ny fanontaniana amin'inona ny fototra anorenanao ny fonenanao. Azo antoka va izany? Nahoana moa ny tenin'Andriamanitra no miresaka eto ny amin'ny lazainy hoe trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra, dia toy ny amin'ny tokony ikatsahan'ny olona ny fiainana mandrakizay zany. Fa izany no antony nampianaran'i Jesosy manao hoe aza miariarena ho anareo eto an-tany. Teny izay dikan'ny sasany hoe amin'ny tany. Zay misy kalalao sy harafesina manimba sady misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. Fa mihariarena ho anareo any an-danitra zay tsy misy kalalao na harafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. Mateo 4:7-20. Ary dia faranany tompo amin'ny hoe fa izay toerany harenao dia hoany koa ny fonao. Fa tian'Andriamanitra ny olony hitoetra tsara ary hanana toeram-ponenana azo antoka zay ifaharan'ny fondy. Fa tsy sanatria ho toy ny olona mirenireny tsy manana zay tena hitoerany na miatraitra ka tsy manana fotom-piorenana marina. Fa tsy nataony ho vahiny ny amin'ny fanjakany izay mitoetra mandrakizay izay rehetra mino azy, fa natsangany ho zanaka ary ho zanany. Ary rehefa zany dia mba ho tanteraka aminy ny tenin' Jesosy manao hoe fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, hoy ny tompo, fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva. Amin'ny teny Grika hoe mitoetra mandrakizay. Jaona 5:5-7. Fa ny olon'Andriamanitra dia olona mitoetra satria tafatoetra, fa tsy mba miozongozona na miroarosaina na mivezivezy. Raha dika mivantana sy ara-panaovana izany dia ny hoe tandremo ny fototra anorenanao ny fonenanao. Aza atao miraikitra amin'ny tanina amin'ny zavatra ny taniny fonao ny fitiavanao, fa amin'ny zavatra any ambony ao amin'Andriamanitra, fa mbola olevina sy mandalo ihany ny zavatra ity. Aorenao amin'Andriamanitra fa izy no mahay manome anao ny feno, ny tsara ary ny tanteraka indrindra zay tsy olevina mandrakizay, satria izy dia Andriamanitra. Dia zay hatrizay ka ho mandrakizay, hoy ny tenin'Andriamanitra. Izy no mahay manamboatra sy manome ary miantoka ny fanamboarana ny trano sy fonenana ho aso ho anao. Izy no mahay manome toerana sahaza ny olony araka ny teniny manao hoe efa nantsoina ho amin'ny voninahiny isika. Fa ny endry handova voninahitra,
fa ny henatra kosa no anjarany adala hoeny eo amin'ny obolana toko 7 dia toa ilay lela zay nanorona ny trano ny tambon'ny fasika ka vetivety dia nipao ny tafy drivotra ary nentiny rikany ranonorana. Matio toko 7 ny 9 sy 7 raha fehezina izany lavin'Andriamanitra ny tsy fahamarinana ary tsy zakany ny manakalo azy amin'ny haitraitra sy ny zavapoana ary noho izany dia mamoaka ny fitsarany tokoa izy. Andriamanitra mitsara ny fanaovana trano fonenana tsy marina dia ny fanorenana amin'ny tsy fahamarinana, manao ny marina ho tsy marina ary ny tsy marina ho marina, manao ny meloka ho mahitsy, manao ny moraloha ho mateza, milaza fa manome fiadanana kanjo fikotranana, mampanantena famonjena sy fiainana mandrakizay kanjo loza sy fahafoanana. Raha kapoka izany dia ny fanorenana zay natao misaraka amin'Andriamanitra, manifika an'Andriamanitra, manao an'Andriamanitra ho tsy misy ary dia asehony fa raha tsy Jehova izy tompo no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Salamo 7:1 tapany voalohany, zany hoe foana satria foanany ny asany. Tondroiny soratra masina amin'izany ny nananganana ny tilikambo tao Babela amin'ny Genesis 1:20 zay nikendren'ny olombelona hanakatra ny lanitra mba hitovizany amin'Andriamanitra, kanefa ny asan'ny tanany zay noharina dia ny olona va azo oharina amin'ny asan'ny tanany zay mpahary azy zay tsy natao tanana dia ny tompo zany. Ka hoy ny tompo mamaly sy mitsara ny fanorenana ny trano tsy marina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tanako no hamely ny mpaminany zay mahita anoany foana sy maminany lainga, tsy ho isan'ny mpanolotsaina ny oloko na ho voasoratra amin'ny boky taranak'Israely izy, sady tsy hiditra ao amin'ny tany Israely ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehova tompo izy. No nampivilian'ny oloko tamin'ny nanaovany hoe fiadanana kanjo tsy nisy fiadanana tsinona. Ary raha manao ampiatany ny oloko dia indreo izy no mandalotra azy amin'ny feta tsy madity. Koa lazao amin'izay mandalotra azy amin'ny feta tsy madity fa irodana izy ranorana mifafy. Eny, milatsay ianareo ry avandra vaventy ary mifofofofoa ianareo ry tafy drivotra. Ezekiela 7:7-2:20. Teny tsy mora kanefa izy tompo ary izy tokoa no efa nanao izany. Ny fanorenana azo antoka Andriamanitra zay nahary izao rehetra izao. Nahafantatra izany mpanao salamo dia velon-kerana nanao hoe iza no ahy any an-danitra ary tsy misy ety ambonin'ny tany iriko tahaka anao. Na dia levo na aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra, fa indro very izay lavitra anao. Haringanao zay rehetra mijangajanga mahafo ianao, fa izaho dia no akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ahy. Ianao Jehova tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra aho. Salamo 7:7-5:20. Nahoana tokoa moa no hoe eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara, na ao amin'Andriamanitra no toerana sahaza antsika. Telo lehibe ny antony entitsika hamalina izany rehefa. Ny voalohany, satria izy no nahary antsika ka mahafantatra izay tena ilaitsika sy maso antsika olombelona. Raha nilaza izy tamin'ny fotoana nahariany zao rehetra zao sy namoronany ny olombelona dia mazava ny fikasany manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika amin'ny Genesis 1:21. Ary dia mbola mitoetra izany planina ambony sy mahagaga ho antsika izany. Raha hoy Jaona apôstôly manao hoe ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika nefa tsy mbola naseho zay ho toetsika rahatra zay. Fantatsika fa raha hiseho izy
dia ho tahaka azy isika fa ho hitantsika izy dia zay tena endriny tokoa. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fao. Ny antony faharoa mahatsara ny akaikin'Andriamanitra dia satria efa nataon'Andriamanitra ato amintsika olombelona tsirairay avy ny hanana ny fisainana ny mandrak'izay, la pensée de l'éternité amin'ny teny frantsay. Araka ny voasoratra hoe ny mandrak'izay dia efa nataony tao am-pony. Mpitoro teny toko fahatelo ny andiny fa 2 tapany voalohany. Koa na dia ny olona zay tsy mino azy dia tsy afaka ny tsy alahelo raha tojo fahafatesana ny olotiny zay nifaningitra tampony nandritry ny fotoana ela sy taona maro. Sarotra amintsika ny anaiky mora foana ny fisarahana, fa ny marina dia mamela takaitra ao anaty ireny zavatra nandratra antsika ireny zay sarotra kosehina raha ny maolona fotsiny. Fa hafa kosa rehefa ao amin'Andriamanitra no hitondrana azy, araka ny teny Paoly apôstôly manao hoe fa ny fahorinay maivana zay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrak'izay ho anay raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana fa ny tsy hita no haharitra mandrak'izay. Koritianina 2:4-7:20. Ny olony lanitra tokoa dia tsy mba miondrika milofika noho ny setrasetran'izao fiainana izao, fa manana ny anjarany sy ny toerana zay fa nomanin'Andriamanitra ho azy any ambony dia ao mifanjaka ny voninahiny ho fiainana mandrak'izay. Ny antony fahatelo ny amin'ny hoe mahatsara ary mahatsara antsika ny akaikin'Andriamanitra. Ao no misy fiainana mandrak'izay, ary ny fiainana mandrak'izay dia izay misy ny tompony dia izay toeran'Andriamanitra, ary dia ao amin'izay toerany no misy tokoa ny fiadanana sy fahasambarana. Io no ilazany soratra masina mihitsy fa ny mahalala azy Andriamanitra zany ny fiainana mandrak'izay. Ary io dia tenin'i Jesosy manao hoe ary izao ny fiainana mandrak'izay ho izy dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay fa nirainao. Jaona 7:17. Ka ny hevitry ny hoe mahalala na mahalana n'Andriamanitra dia ny mifandray aminy, ny mifampikasoko aminy, ny miara-miaina aminy, fa tsy mampivahiny tena na manao topotra am'iono fa mifankalala toetra sy fomba aminy, fa tsy hoe manana fahalalana azy ara-pisainana fotsiny ihany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia ny hoe manana traikefa ao amin'Andriamanitra dia ny fiarahana aminy sy ny fampikasoana aminy. Fa sarobidy indrindra ny hoe mahafantatra n'Andriamanitra sady fantatra Andriamanitra ary mitoetra eo amin'izay toerana nataon'Andriamanitra honenana, satria eo no misy azy. Eo izy no mandidy fitahiana, manonona fiadanana ary fiadanana mandrak'izay. Ary dia izany tokoa no tadiavintsika ao aminy. Ho an'izay manaiky sy mandray azy dia miantoka tokoa izy ny amin'ny toerana izay ivantanana zay isy azy ireo. Tsy toerana nataony tanan'olona mora foana, fa nataon'Andriamanitra dia toerana azo antoko indrindra, satria toerana zay itoerana izy tompo, araka ny teny Jesosy hoe amin'izay toeraka no itoerana roa koa. Dia izany no ambaro mivaky teny voalohany amin'ny perikopantsika, Jaona 4:1-2 ary dia anterina tokoa zany ao amin'ny vaky teny faharoa dia ny Koritiana 2:5-2 teny manantitra izay voalazan'i Jesosy, milaza fa horava tokoa ny tranolay misy antsika, fa Andriamanitra kosa efa nitsinjo ny olony ka namboatra toerana tsara lavitra, dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrak'izay any an-danitra. Ao amin'ny 1 amin'ny Koritiana 2:5 dia ao amin'ny fanjakany mandrak'izay izany. Andeha ho fezintsika riavana zao dinika masina fampiorenana ny fiainantsika izao. Ny toeran'ny mino tsy mba tra-pahalovana, satria Andriamanitra no nanao azy ary miambina izany, miambina ny olony sy izay hitoerany. Hany ka fahatokiana no manjaka ao, fa tsy tahotra na horohoro, fiadanam-po maharitra fa tsy fikotranana lava,
fitiavana sy fifankatiavana mahafinaritra sy mahasambatra indrindra satria Andriamanitra no tompo izay mandidy ao sady miantoka izany. Iza zay toerana mahafinaritra izay. Valiny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ny fon'Andriamanitra. Fa amin'izany ny tsara lavitra no ireny dia ny any an-danitra dia ao amin'Andriamanitra. Ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamaniny satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy. Hebreo 2:1-9. Sambatra tokoa zay manorona ny trano fonenany ao amin'Andriamanitra riavana. Mahajoro mandresy mandraka riva izy araka ny fanoarana nataon'i Jesosy manao hoe ko amin'izany nazovo no mandre zany teniko zany ka manka to azy. De oarina amin'ny lehilahy manantsaina izy zay nanorona ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Ary lasaka ny ranonorana ka nisy reka be sady ny fofofo ny rivotra ka namely zany trano zany nefa tsy nianjera izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Mateo 7:4-5. Dia ho voninahitr'Andriamanitra irery any ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lay vatolampy fiorenana tsy miova ho maly sy anio ary ho mandrak'izay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandinihana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra Solika Fitaiza.